Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hitsambikina tahaka dierany mandringa ary ioby ny lelany mona fa hiboiboika nanefitra ny rano ary hisy renirano any amin'ny tany karakaina. Ny alonalonana mitarehi-drano dia ho tonga farihy tokoa ary ny tany mangetana ho loha rano miboiboika. Amen. Bavaka isika ry havana. Manety teny eto anatrehanao, ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Midera anao, manome voninahitra ny anaranao ka milaza an'izany tokoa amin'izao maraina izao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mandadilady eto ambany tongotra masinao Kristy mpanjakanay tomponay. Ianao lay efa nitahy anahy ary mbola hitahy anay hatrizay satria teninao tokoa milaza fa ny zanako sy ny asa tanako ianao dia adidiko ihany. Misaotranao amin'izao fofinaina fahavelomana nomenao anay vao maraina izao. Misaotranao amin'ny tanjaka fahasalamana. Misaotranao mbola naniranao koa ny fananao mahery ahafahanay indray miray fo miray saina indrindra hisakafo sy hisotro ny hanina masina avy aminao dia ny vatsim-panahy maraina izay efa nikarakarainao ho arosonao aminay amin'izao fotoana izao. Misaotranao zahay Jesosy amin'izany, misaotra Tompo fa lehibe loatra ny indrafonao aminay, na dia mihodina ary izay, na dia mpanompotsy mahasoa azy izay matetika dia hitanao fa tsy fohinao very tokoa ny zanakao ary mbola miantso azy ianao isanandro. Mamelany elokay, mamindrafo aminay Jesosy fa taminao dia taminao no nanotanay ary izay ratsy rehetra tokoa dia nataonay teo anatrehanao. Fona aminao amin'izao maraina izao satria ny teninao tokoa milaza fa izay tsy manam-pamasinana tsy mba hitanao. Diovy amin'ilay rano zanak'ondry tsisy kilema Jesosy io. Sasao izay Jesosy malala mba afaka handray ny fahazavana sakafom-panahy masina avy aminao amin'izao maraina izao. Fanahy masina tario lalana izahay, fanahy masina ampaherezo izahay, fanahy masina azavao ny lalanay. Misaotra Jesosy malala, misandrata amin'ny avo indrindra, misandrata mpamonjy ho voninahitry ny anaranao ny teny izay omenao anay ka hitsiry amin'ny fiainanay. Mankasitraka Tompo. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana malala ao amin'ny Tompo. Ho afaka hetaheta izay manantona an Jesosy. Zany ny lohateny lehibe, ny fampaherezana izay hozaraina amintsika indray amin'izao maraina izao. Koa dia hosokafantsika ary ny Baiboly masina, hosokafana izany ka hojerentsika ary ny filazantsarany Kristy Jesosy. Filazantsarany Kristy Jesosy misoratany Jona toko 7, andininy 7 amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 amin'ny 30. Jean chapitre 7 verset 37 à 39. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakena ny teny. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka nanao hoe, raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantonay ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa noraisy ny mino azy no lazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ampatsahivana antsika kely ry havana malala amin'izao maraina izao izany hoe firavoravoana izany. Koa ampitomboina amintsika lalandava ary ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Andro firavoravoana.
araka ny fanaony Jiosy tamin'ny androny Jesosy mantsy dia nanana fety lehibe telo ny Jiosy. Ny voalohany dia ny Pasika, fahatsiarovana nandalovan'ny anjelin'Andriamanitra tamin'ny loza fahafolo tany Egipta ka voavonjy ny olona rehetra izay efa nanisy ranony zanak'ondry tsisy kilema tamin'ny tolam-baravarana. Ary ny fety faharoa dia ny atao hoe Pentekosta. Izany dia hitantsika Pentekosta na koa hoe fahadimampolo ny antsoina azy koa. Zany dia fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tao Sinay, nanomezany biby folo tamin'ny alalan'ny Mosesy tany anefitra. Hitantsika koa zany amin'ny Exodosy 7:20. Ary ny fety fahatelo izay iantefany fampahirezana amin'izao maraina izao dia ny fety fahatelo dia ny fetin'ny tabernakely. Zany dia herinandro voatendry hipetrahan'ny olona amin'ny tranolay na hoe tranobongo ho fahatsiarovana ny nipetrahany razan'ireo Jiosy ireo tany anefitra nandritra ny 100 taona. Ao koa ny fahatsiarovana ny mana zay nomen'Andriamanitra azy ho sakafony. Noho izany ary dia fetim-pifaliana tamin'ny Jiosy zany fety tabernakely zany, sady fetin'ny fahavokarana koa no fanatsoana azy. Fifaliana tsy misy toy izany no nanjaka tamin'izany isakan'izany fetin'ny tabernakely izany. Isan'andro mandritra ny fety dia misy anefany ny mpisorony maromaro izay nidina tany amin'ny tempoly nakany amin'ilay atao hoe faria, misy an'ilay rano atao amin'ny fatiny amin'ny Siloama. Dia ireo mpisorona ireo midina mitondra siny, mameno siny ny volamena, ary io rano io no entiny omban-kira ka nahidiny ho fanatitra fisaorana ho an'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly. Dia miventikira hoy aho izy teo, dia ny hira nataony dia ny 7 amin'ny boky ny Isaia 2:12 manao hoe koa amin'ny fifaliana no antsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ka rehefa ho faraparana ary izany fety tabernakely zany andro sy ny firavoravona izany, vao miditra tao Jerosalema Jesosy ka nampianatra sady niady hevitra tamin'ny Jiosy izy. Hitany ny fomba narahina tamin'ny fety izay tanteran'ireo Jiosy ireo, sady fantany fa tsy rano avy any Siloama no ilain'ny olona fa ny rano velona izay mahafaka ny hetaheta-panahy. Ary dia nanararotra amin'izany ary Jesosy, nanararotra amin'izao fotoana izao, ary dia nitsangana izy araka voalazan'ny teny soratra masina teo ka nanao hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantonahy ka hisotro. Teny nataon'i Jesosy tamin'ny mponina tany Jerosalema izany fahizay, kanefa teny ataony koa amin'ny olona rehetra amin'izao androntsika izao, indrindra amin'izao maraina izao. Mahazo rano ampoazy ny akamaroan'ny olona amin'izao tontolo izao. Fa ny hetaheta ara-panahy kosa dia mihatra amin'ny olona rehetra etỳ ambonin'ny tany. Koa zavatra telo no ilaina vao tanteraka izany antson'i Jesosy izany hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantonahy ka hisotro. Zavatra telo ary no ilaina amin'izany. Voalohany indrindra dia tsy maintsy mitady rano ny olona raha mangetaheta izy. Tsy maintsy mitady izy. Ary tsy afaka hanantona an'i Jesosy itsika raha tsy mahatsiaro tena fa mpanota, zany hoe mangetaheta. Tsy afaka hanantona azy tsika raha tsy mahatsiaro tena hoe fadiran-novana, mahantra, mila fanavotana, mila fanampiana amin'i Jesosy. Raha nitory-teny Jaona mpanao batisa dia nibebaka ny olona vao nataony batisa. Ary Jaona dia nanondro ilay anankiray izay manaraka azy mba hinon'ny olona ka azahoan'ny olona rehetra famonjena.
Zay le nilazainy tamin'ny perikopantsika tamin'ny alahady hoe tsy mendrika ny any amaha ny fihikapany akory aho. Nanambarany an'i Jesosy izany. Rehefa niasa koa Jesosy dia maro anefa ny tsy nandray azy. Satria tsy mba isany nanantona ny Jaona izy. Zany hoe tsy natsiaro fahotana izy dia tsy nibebaka ary tsy nitady famonjena. Raha nietrehitra ny fahabokany ilay boka iray tamin'ny andron'i Jesosy dia nanantona an' Jesosy izy ary dia nanaiky ho diovin'i Jesosy ary dia nahazo inony fanasitranana sy famelan-keloka. Ka ny zavatra faharoa ary ilaina koa amin'izany fanatonana an' Jesosy izany dia ny fahazotoana mba hanantona ny rano. Mila mazoto koa nefany fa tsy afaka hisotro tsika raha tsy ao ny fahazotoana, finiavana hitady ilay rano. Moa tsy izay moa ilay rano nataon'ireo jiosy tamin'ny androny firavoravoana, niazakazaka izy ireo tany amin'ny faren'ny Siloama. Mila manantona koa isika. Mila mangetaeta koa isika. Ny zavatra fahatelo izay tsy maintsy atao koa dia misotro. Tsy ampy ny mangetaeta eo ambony lakana fotsiny araka ny fitenitsika. Tsy ampy ny manantona fotsiny dia mijanona eo, fa mila misotro. Raha tsy tanteraka ilay fahatelo dia foana ny voalohany sy ny faharoa. Ary izany na tonga ny teny Zoatra Masina hoe sambatra ny olona ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Ka raha mangetaeta dia manantona ary dia misotro ho voky ary ho afaka etaeta. Raha nasain'Andriamanitra nikapoka ny vato i Mosesy dia nanao izany tokoa izy. Ary dia nivoaka ny rano izay ho ampy ho an'ny olona rehetra dia ny zanak'Israely fa izay izany. Raha sendra tsy nety misotro izany rano nomen'Andriamanitra azy izany ny olona dia tsy maintsy ho faty tao izy. Mazava ho azy. Izany rano avy tamin'ny vatolampy izany anefa dia tsy inona tsy akory ny havana malala ny tompo fa tandindo ny famonjena izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy avy any Nazareta. Kanefa raha tsy mety mino azy ny olona dia ho faty amin'ny fahotany any anie. Nefa dia tsy sitrapon'i Jesosy anefa izany. Fa ny anantonantsika azy amin'ny finoana mba ho velona. Izany no nanaovany hoe raha misy olona mangetaeta, aoka izy hanantona ahy ka hisotro. Koa efa nanantona sy nisotro fa izaho sy anao. Ry havana malala, andro sarotra izao ry havana. Ny olana amin'izao eo ihany ty areto mandringana ity. Fa ilay tsy mikaretina vokatry ny etaeta ara-panahy izay miteraka fahafatesana ara-panahy. Izany no tena zava-doza amin'izao. Ka avelan'Andriamanitra miseho daholo ny zavatra rehetra. Mety ny areto mandringana izao hiaina an'izao tontolo izao izany. Mba haninona ry havana? Hanatona ny olana nan'olona etaeta an'ilay mpanafaka etaeta. Ny fanahy masina izay nomeny Jesosy tamin'ny andron'ny Pentekostary no mitaona antsika isan'andro sady mahatonga antsika hino an' Jesosy raha tsy manohitra azy isika. Satria izany volazany hoe tsy nomeny fanahy osotra isika fa fanahy mahery. Ary raha mino isika dia isika indray no andray fitahiana ary isika no fiasan'Andriamanitra mba hitondra koa famonjena ho amin'ny hafa. Isaorana ane Jesosy izay manome ny fanahiny mandrakariva mba hoeto amintsika mandrakariva izy. Na hanome toerana ny fanahy masina isika
mba hielezany filazantsara amin'ny olona maro izay tsy mbola mahalala an Jesosy Kristy Tompo. Inona mono ho ataoko sy ataonao mba hahazoany rano velona hitatra eran'izao tontolo izao? Aoka tsaroantsika zao tenin'ny Tompo zao hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Mangatà amin'ny Tompo ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Noho izany ry havana, mila manolotra ny tenantsika isan'andro ho fiasan'Andriamanitra isika mba hamonjena an'izao tontolo izao. Ho azy rery no voninahitra fa tsika kosa ny fanatonana an'ilay Jesosy rano velona izay efa namoy ny ainy hamonjy izao tontolo izao, ka nanome koa antsika fahefana hanitsaka ny menarana sy ny maingoka ary andesy ny rehetra izay anana ny fahavalo, mitondra antsika hanana fahamainana amin'ny ara-panahy, tsy afahantsika misotro ilay rano velona. Azy rery ny voninahitra. Amen. Davaka asika tompoko. Saotra Jesosy malala, saotra indrindra ny famindram-ponao, fa mbola fahasoavana tsy takatry ny saina izao arotsakao aminay izao. Saotra Jesosy malala, saotra fa tsy avelanao ho fatina hangetaeta amin'izao tangetana izao ny zanakao, fa mbola omenao ilay sakafonaina mahavelona dia ny filazantsaranao zany izay torianao aminay isan'andro zany dia fitaumanao ataonao. Fona aminao raha indraindray to manetsy tadiny amin'izany antsonao izany. Fona aminao indraindray to malaina isotro ilay sakafo-panahy izay omenao anay isan'andro mahasoa anay sy mahavelona anay. O Jesosy o, vonjeo zahay Jesosy, afao zahay Jesosy malala dia tany hevitra, ka mba omeo koa ilay rano tahaka ny nomenao ireo zanak'Israely tamin'ny alalan'ny mpanomponao Mosesy, dia nahazo ny rano miboiboika ka dia faly ny zanak'Israely. Zany koa ilanay amin'izao andro sarotra izao Jesosy, miraparapa ety an-tany hevitra isan'andro izahay, ary dengetana isan'andro ny fanahinay. Mety vokatry ny otanay, vokatry ny fahotanay, kanefa tombo tsisy foinao very izahay na dia iray aza. Misaotra anao mpanjaka, misaotra anao Jesosy, meteza anao tompo, hanome anay koa zany rano izany, tahaka n'ilay rano nomenao an'ilay vehivavy Samaritana, fa izay misotro amin'izany rano izany dia tsy angetaeta intsony ary velona mandrakizay. Saotra mpanjaka malala, mankasitraka tompo ô, manoroka ny tongotra masonao, ho fisaorana anao, ho fanajana anao. Misandrata amin'ny afo indrindra tompo, misandrata amin'ny hery sy ny fahefanana anao. Raisitro ny fitahiana sy ny tsodranomasina izay hotononina amin'ny anaran'ilay Kristy Jesosy avy any Nazareta, fa ny fitiavan'Andriamanitra iray nolazainy amintsika tokoa hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo no teneniny amintsika tokoa hoe ampoanao ny fahasoavako, ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ka nampanantenany antsika tokoa hoe fiadanako nomeko anareo, fiadanako no velako anareo. Izany ny toetra mpanomponao tsirairay avy, izay tsy natsoinao ntsony hoe mpanompo fa natsoinao hoe sakaiza.
dia misaotra Jesosy malala. Ka raha misy koa ny haja, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana, dia ho anao indrindra izany ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Anao efa hatramin'ny taloha izany, mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Aleluia.